Zahay Jesosy andro Nanafakatsike tinafaka nadefa tena ratsy tsy aneviny tana de amin'ny paraky mbola sambatra raha mbola eto tany rany zanaka nanafakatsike tinafaka nadefa tena ratsy tsy aneviny tana de amin'ny paraky mbola sambatra raha mbola eto tany hafaka fanjanaka zeminoni sy matokany Jesosy le mpanapaka faniteniny tsy mba ivadiany tsy miova na teninandrondrany hafaka najanana zeminoni sy matokany Jesosy le mpanapaka faniteniny tsy mba ivadiany tsy miova na teninandrondrany manaonana vahoaka maro eto ino aby zavatra mbola manandevo zay tondrana anelo afo ambarahoany oreny Jesosy manaonana vahoaka maro eto ino aby zavatra mbola manandevo zay tondrana amin'ny aloafo ambarahoany oreny Jesosy fiadanana tena hafaka zeminony sy matokany Jesosy le mpanapaka faniteniny tsy mba ivadiany tsy miova na teninandrondrany fiadanana tena hafaka zeminony sy matokany Jesosy le mpanapaka faniteniny tsy mba ivadiany tsy miova na teninandrondrany ze manasa lamba mbola eto antany fa zany no hiditra paradisa fa Jesosy ane savony manadio azo atsika latrika Andriamanitra ze manasa lamba mbola eto antany fa zany no hiditra paradisa fa Jesosy ane savony manadio azo atsika latrika Andriamanitra fiadanana tena hafaka zeminony sy matokany Jesosy le mpanapaka faniteniny tsy mba ivadiany tsy miova na teninandrondrany fiadanana tena hafaka zeminony sy matokany Jesosy le mpanapaka faniteniny tsy mba ivadiany tsy miova na teninandrondrany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Oka sika ivavaka ry Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasina o izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay mivory eto anatrehinao izahay am'ty tranonao ty mba hihaino zay holazainao aminay. Andriamanitro mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba sokafany fanahana masina amin'ny fonay mba hiasany teninao ao am-ponay
hatonga anay hibebaka noho ny otana ataonay. Ka henoanay an Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana ary tomboanay hiatsara isanandro amin'ny fitondrantena masina. Henoanay ny zandre Andriamanitra o sy eo tanterana amin'ny alalan Jesosy Kristy. Amen. Suavana manevuza babava mazufa sambarana izatutuluiza rabu efijamaina maminitani karakana eturena metenisua kaviafakamukuwa niulubeli maniriubeluna ry havana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no azo famindrampo. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka nety tena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay eo, masiny anao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahatsoninay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloko izay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy hoelona mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra ny zanakao lahy tokony ho faty solo anay, mamindrafo aminay. Ary noho ny anarany dia mamelany fahotanay rehetra, ary ampitombo amin'ny alalan'ny fananao masina ny fahalalànay marinanao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao,
mba ho tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izay no ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ry Andriamanitra Tompo raya ho andanitra mamindra foanina ny Jesosy Tompo mpamonjy iza tontolo iza mamindra foanina ny fanahy masina Tompo zary ampiolona mamindra foanina. Izao efa nandevina ny fahatsonao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Aminareo any eny Tompo aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra Tompo rainay any an-danitro, tahaka ny ondro manitoko izay rehetra ka efa nety avilon'ny fitaky ny Satana sy ny fonay hiala amin'ny lalana marina, dia mangataka aminao zay mba mirafo aminay ka mamelany heloka rehetra amin'ny alalan'ny zanako Jesosy Kristy, ary foazy amin'ny fananao masina ny fonay mba hiezonanay mafy ny teninao aharetanay amin'ny fiangonana amin'ny finoananao marina sy ninenina noho ny fahotanay mandra-pahazonay fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina. Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoko rehetrika riavana ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra amin'izao Alahady fahatelo manaraka ny Trinite izao. Dia izay ho hitantsika eo amin'ny bokin'ny Mika mpaminany, Mika toko fahafito, Mika toko fahafito, ny andininy 20 ka hatramin'ny 20, ary ny eo amin'ny epistily dia ny epistily ho an'ny Efesianina, Efesianina toko 2, ny andininy 1 ka hatramin'ny 7. Toy izao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Iza no Andriamanitra tahaka anao, izay mamela heloka sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany, tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay izy, fa tia famindrapo, hamindra fo amintsika indray izy ka hanitsakitsaka ny fahotantsika, eny harianao ho any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra, hanefa
fahamarinana ho an'ny Jakoba ianao sy famindram-po ho an'ny Abrahama dia ilay nianiananao tamin'ny razany hatramin'ny andro taloha ela. Ary ianareo dia efa nivelominy fonombola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaka ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika, ka nanaovantsika ny dan'ny nofo sy ny saina. Ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika, fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po noho ny fahalehiben'ny fitiavana izay nitiavany antsika, na dia fony mbola matin'ny fahadisoana aza isika dia nahavelona antsika niaraka tamin'ny Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo, ary niaraka natsangana isika ka niaraka napetrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy, mba anehony amin'ny andro ho avy ny habeny hareny fahasoavany amin'ny famoram-panainy amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy amin'ireo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy irehareha. Amen. Sanahary Tsima dia ny fahamerezana izy raina be fitia tsy mba mahafoiana ny famonjam-boario fa Jesosy tokio mba hatony layanio ladefa soavana izy gny tadiela vanahidana iza ny faria tsy uela dia udiana eriudi sakuberi oriu saferuferi ripamundi manakeri asijanayana nyawandani jamifani rami sinubafu ariani ni anjeli mira na buku fumarari titabuni ayai pubununi fiadana narazani sambata isikare. Akorentsika indray zao ry havana ny filazantsara dia ny filazantsara masina araka ny Lioka toko 5:10. Lioka toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 10. Toy zao ary mivaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika.
ary ny mpamory hetra rehetra sy ny mpanota nanatona hiaino an' jesosy. De ny monomonina ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ka nanao hoe le ty mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy, fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe iza mo no olona aminareo izay manana ondry zato ka veriny anankiray no tsy mandao ny 7 any anefitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany iny dia ataony ao an-tsorony ka dia afaly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe avia hiara mifaly amiko, fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka no ny amin'ny olona marina 7 izay tsy misy tokony hibebahany. Ary iza moa ny vehivavy manana farantsakely 10 ka veriny anankiray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy. Ary raha hitany iny dia mamory ny vehivavy sakaizany sy ny namany izy ka manao hoe avia hiara mifaly amiko, fa efa hitako ny farantsakely zay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehany anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Amen. Nisarana anieni Tompo no ny filazantsara. Ok, isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoany ombonatsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araky ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra raitsy tomponao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy izany lalahy tokona tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Veritsiny, nijanona napaky Ponto Pilato, nongona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany fiainatsika, tsana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any alana, mipetraka ankavan'Andriamanitra, avy any iviny tsara velona sy ny fanahy masina, masina manerana izao tontolo izao, ny fonon'olona masina, ny fahamelan-kely, fitsanganan tena ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Holy Panunda Asamanda Jesu miazuka miuba Bamana tuna aziza Izi ya muzirana
Jesosy izinua azanuisilana. Aoka hivavaka isika rehetra. Eto amin'ity toerana dia fonenanao ty. Eto amin'ity fiangonana Mangarivotra Fitandremana Ampitolova atao amin'ny Fileovana Amborovy ity indray Jesosy no amanginao anay tsirairay avy any atokantrano any. Halalanay ny tena Andriamanitra anao izay tianay tsy mahafoy anay overy, fa izay no marary mila dokotera, izay no mpanota mila mpamonjy, ary izay Jesosy no tianao andova ny fiainana mandrakizay ka tezainao amin'ny teninao ary foazonao amin'ny fananao masina. Miasa mahery ao am-ponay fanahy masonao dia ny am-ponay tsirairay avy. Alalanay izay tokony ataonay dia ny anekenay fa mpanotsy zay ary ny bebanay amin'izany fahotana izany. Alalanay ny fitiavanao izay efa nitady anay izay very. Ny anaranao Jesosy no agnatana izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika androany amin'izao Alahady fahatelo manaraka ny Trinite zao ry havana. Dia izay ho hitantsika ho filazantsara araka ny Matio dia ny Matio 5. Matio 5 ny 5 ka hatramin'ny 7:20. Toy izao ary vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ary no niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamoriketra. Ka hoy izy taminy, andeha anaraka. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamory hetra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba ny mpianany. Ary ny fariseo nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa mpampianatra anareo no miara-komana amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota? Ary raha nandray izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Fa mandehana ka mianarany izay hevitry ny teny hoe, famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsa-drà, fa tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Ray masono manamasina anay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Amin'izao Alahady zao ny teny rehetra sy ny hira dia mitona antsika ry havana hamaly ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika izay tia antsika ka te hamonjy antsika. Efa tonga ao amin'ny fanjakany dia ato anatin'ny fiangonantsika tena mihaino izany teny mpamonjeny izany isika, fa mila mamaly koa izany teny mpamonjeny izany. Ka alohan'ny hamalitsika azy dia asehoan'Andriamanitra antsika ny fitiavany, dia ny fanehoany na ny fitenenany antsika fa tiantsika izy. Tiantsika izy isika izay very no niotantsika, very nanaiky aviliny fitaky Satana. Nanaiky anie tsika fa tsy hoe tsy fidiny ny nahatonga antsika ho tahaka ny ondromania, ary nanaiky tamin'ny fotsika isika, amin'ny fotsika manontolo. Ka rehefa nanaiky amin'ny fotsika isika dia lasa ny amin'ny lalana tsy marina, dia ny lalan'ny mpanota zany. Tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra rehentsika isan'andro ato anatin'ny fiangonana izay nientsoana antsika tamin'ny herinina dia mitaona halala ny sitrapon'Andriamanitra koa araka ny vavaka nataon'ny katekista teo. Ary rehefa mahalala ny sitrapon'Andriamanitra dia manohy izany sitrapon'Andriamanitra izany. Kanefa isika tsy nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa foazy ny fanahy masina isika halala tsara ny fitiavan'Andriamanitra sy halala koa ny sitrapony, indrindra halala ny tsy fahavitahntsika izay sitrapony, dia foazin'Andriamanitra amin'ny halala ny fanahy masina. Aninona ry havana? Halala ny famindrampon'Andriamanitra raha miaikiaiky fahotana isika fa tsy hanamary tena.
ary nikendren'Andriamanitra tsy hamela fotsiny fahotantsika noho ny famindram-pony izay tena lazay no tena famindram-po tsy manam-paharo fa indrindraindrindra ny ahatonga anao any amin'ny fanjakana dia ny fanjakany mandrakizay no ny fahasoavany anomezany atsika ny tena soa indrindra dia ny andovatsika ny fiainana mandrakizay. Zany no lazain'Andriamanitra amintsika amin'ny alalan'izao teny zao. Ka ny tanjona tia nikendrena dia ny tazona mafy ao am-pontsika amin'izay fa tsy anaiky voafitaky satana intsony ary anaiky tazona mafy ny teny ny fotsika mba ho kristianina marina tokoa. Ny kristianina marina tokoa amin'ny fahavelomany dia mihazona mafy ny teny mpamonjen'Andriamanitra, indrindra ny teny manavao azy araky ny fipitsihan'ny fanahy masina. Ary ao amin'izany fitazomana mafy ny teny zany dia mba haharitra isika, haharitra hatramin'ny fahafatesantsika. Ary ao amin'izany fiainantsika ny fitazomana mafy ny tenin'Andriamanitra zany dia hiaritra ka tsy ho resy ny fahakapanahdy ny fitaky satana intsony fa haritra amin'ny finoana mafy ary indrindraindrindra ny finoana tena marina. Inona ny finoana tena marina dia izay voalaza teo aloha. Dia Andriamanitra tia ka manome tokoa ny sitrapony. Za tsy navita ny sitrapony dia mila miaiky fahotana antsony hibebaka satria izy mamela ny helokontsika araka ny teny eo amin'ny Mika 7:7 mamela ny helokontsika izy. Nasehon'Andriamanitra teo ny fitiavana eo amin'ny Lioka 5:12 tahaka ny olona anankiray very ondry ray am'zato ny fitiavany fa tsy miseho anatin'ny teny io ny fahotan'ilay ondry very, na tsy miseho anatin'ny teny io ny fahotan'ilay farantsakely ray amin'ny 10 zay very, fa asehony kosa amin'ny teny hafa. Anisan'izany ity Efesianina 2:2 ka hatramin'ny 7 ity, zay maneho kosa indray ny fahotantsika zay nalehantsika nanaraka ny fomba n'izao tontolo zao, nanaraka ny fanapahany fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Raha vao miteny rivotra dia tsy hita maso zany, fanahy ratsy miasa ao amin'ny hira n'izao tontolo zao enitsika amin'ny alalan'ny radio carte zay malaza be aty ambanivohitra. Mieno an'izany ny olona na eny ampanetsana azy ary arahan'ny olona zay lazainy tonikira. Zany ny fanaon'izao tontolo zao, fanahy miasa ka mahatonga antsika indray ho lasa zanaky ny tsy fanarahana ny sitrapon'Andriamanitra, ka mahatonga antsika indray hitondra tena amin'ny fanao ny filany nofontsika, manao ny dany nofo sy ny saina ary lasa zanaky ny fahatezerana sy ny zanaky ny tsy fanarahana koa isika. Fa Andriamanitra zay manakare-pahasoavana, manakarena famindram-po no ny alehibe ny fitiavany ho Paoly, na dia maty n'izany fahadisoany zany ary isika dia manaiky hamonjy antsika amin'ny alalany teny dia tsy iza fa zany Jesosy Kristy tompontsika zay tia antsika zany, zay tena fanomezan'Andriamanitra ho famonjena antsika. Nikendren'Andriamanitra dia ny anenena antsika koa amin'ny fahotantsika zay vita, ka tsy hanaovantsika intsony ilay fahotana nataontsika. Mila manenina no ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra, indrindra ny famoazany fanahy masina isika. Ry ondro mani ianao zany aoka nenina amin'ny faniavanao fa tsy sanatria nataonao tsy ninihana reny fahadisoanao reny fa tena ninihana. Faharoa ry havana, ny azotsika manenina sy mibebaka dia ny famindrampon'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny ny famindrampon'Andriamanitra dia tsy inona fa asehony tamin'ilay zazalahy faralahy nandaniny harenindrainika rehefa niverina izy dia zao ny tao am-pony, izaho dia tsy manam-pahamendrena intsony ho tonga zanany, fa ny fahamendrena mba hananako zay mba hiadivako dia tsy ny ho tonga zanany fa ny ho tonga tahaka ny mpanompony. Zay sisa dia tahaka an'izany koa ilay mpamory etra tsy manana fahamendrena eo anatrehan'Andriamanitra mba hanery an'Andriamanitra hoe raisoa, fa ilay mpamory etra ny bebaka dia niteny hoe Andriamanitra mamindrafo amiko raha tao anatin'ny tempoly isy ilay fariseo.
tahaka amin'ny marary eo anatrehan'ny mpitsabo na ny dokotera isika, ny aretintsika sisa no lazaintsika fa aretina noho ny sitrapontsika zany aretin'izany dia izay sisa no lazaintsika hoe narary a sy fahasanatry ve tsotro toko, narary a fahasanatry ve noho ny fifohako sigara, noho ny fitiavako ny filaninofo, dia rehefa marary dia manatona ampanetreteny mila fanasitranana. Ry havako malala zany natao hoe famindrampon'Andriamanitra, manaiky Andriamanitra hanome mihoatra noho izay heverinao, tsy tandrify anao. Dia ninona zay? Ny famelan-keloka. Akoatran'ny famelan-keloka dia omeny atsika koa ny fitahina eto an-tany, omen'Andriamanitra atsika zany rehefa tena mikatsaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra sika. Lazainy Matio tsara no mitoko 7 ny 1:1 sy indrindra ny 1:7 amin'ny toko 9 ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy atsika zany rehetra izany. Omen'Andriamanitra atsika zany, mamindra fo amintsika Andriamanitra tahaka n'ilay nylazany tamin'ny zanany kilay lehilahy mpanan-karena rehefa voavelany elony dia navelany nomeny maimaim-poana na dia tsy tandrify azy intsony zany akanjo tsara indrindra, nomeny azy sakafo, nanaovany fety, nomeny azy peratra, nomeny azy kapa. Zany ny fitahina ilayntsika eto an-tany, fa ny sarobidy indrindra dia ny famelan-keloka. Ry hava malala zany mihitsy nahazo amin'ny Matio araka ity filazantsara ity. Matio ry havana alohan'ity 9:7 hatramin'ny 7:10 ity dia naheno tsara ny tenin' Jesosy tamin'ilay marary ny paralysisa izay nositranin' Jesosy lehilahy ary nitenenany manao hoe voavela ny elokao. Zany tenin' Jesosy hoe voavela ny elokao amin'ity marary ity zany no nahasintona amin'ny Matio ampo ity manana fahefana mamela eloka, tsy dokotera mpitsabo ny aretina sarotra fotsiny ihany fa fahefana mamela eloka. Sambatra raha mba hitenenan'i Jesosy io Matio hoe voavela ny elokao. Tsy niandry ela nefa Jesosy, fa izay nataon'i Jesosy rehefa nahita azy teo ampamoriketra dia inona nataon'i Jesosy? Andeha hanaraka. Teny mivantana amin'ny Matio zany, ny fandraisan'ny Matio zany dia tampifaliana satria andeha hanaraka an' Jesosy, ilazany koa ny fahotany ary atsapany ny fahotany ka hanenenany ary andrenesany teny mpamelan-keloka zay omeny Jesosy azy. Izay nahatonga amin'ny Matio hamaly tsy niteny intsony fa nitsangana ka nanaraka an' Jesosy, nanaraka an' Jesosy. Fa maninona manaraka an' Jesosy? Mpamela eloko izy. Voalaza amin'ny Matio rehefa nanoratra filazantsara amin'ity toko 7 ity ry havana ao amin'ny 9:2 hatramin'ny 5 efa voalaza teo nanasitrana an' Jesosy an'ilay marary ny paralysisa. Fa ao amin'ny toko 9:20 ka hatramin'ny 9:20 dia hitany Matio koa ny nananganana n'ilay zanaka vavy ny Jairo mpanapaka ny sinagoga, ilay zazavavy 12 taona. Ary hitany koa zay lazainy ty toko 7 ity ny 2:30 ka hatramin'ny 4:30 nanasitrana an' Jesosy namoanany demoni tao anatin'ny lehilahy zay mona sady demoniaka, ary indrindra zay aretina rehetra nentin'ny olona teo amin'i Jesosy ny marary rehetra ny 5:30 amin'ity toko 7 ity dia hitany Matio zany. Hitany Matio amin'izany zany ny hery sy ny fonenan'i Jesosy amin'ny olona marary. Tena tompo izy, manana hery izy, hery manasitrana, ary manam-pitiavana izy, tena onenantsika izy mahita atsika marary. Noho izany tahaka ny naharesy lahatra amin'ny Matio no andreseny lahatra tsika koa androany amin'ireo pirofo mivaingana dia pirofo mpitiavana, pirofo manana hery tokoa Jesosy hanavotra
antsika nafaka atsika mifahotantsika. Ka io ny tena sarobidy indrindra amin'ny Matio dia ity 7 zay toko 7 zay itenenana aminao hoe matokia voavela ny eloko ao. Tsy hoe voavela fotsiny ny eloko ao fa ahoana ozy izy Jesosy? Matokia. Zany hoe tena marina ny famelan-keloka omeny Jesosy atsika. Tena mamindra fo Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ka mamela ny helokontsika ka ientsony atsika koa fa tsy nentsony amin'ny Matio ihany. Rehefa malala nandray famondrampon'Andriamanitra Matio, tena azo itokiana tokoa Jesosy amin'ny famelan-keloko. Inona no avalitsika? Zany ny fanontaniana mipetraka. Inona no avalitsika amin'izany fanehoan Jesosy ny heriny sy ny fonena maneho ny famondrampon'Andriamanitra zany? De aoka iraiki-po amin'ny Jesosy isika. Iraiki-po amin'ny Jesosy isika zay efa manaiky ho foazy ny fanahy masina amin'ny alalan'izao teny izao. Satria ny fanahy masina maneho amintsika fa mora fanahy io Andriamanitra zay nanotantsika io. Nanotantsika eny fa na dia anatin'ny ato anatin'ny fiangonana antsika azy isika. Nanotantsika tamin'ny vatantsika sy ny fanahintsika. Aoka hamaly izany isika ka hanao tahaka amin'ny Matio dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Mba eritreretana hoe zany fitantarana izany hoe tsy nanoratra Matio hoe dia nitsangana aho ka nanaraka an Jesosy, fa nilazainy mihitsy hoe dia nitsangana Matio. Matio tsy izy io Matio io fa iza zay manoratra ity. Fanehoany ny fahakalazany ny fitiavana n'Andriamanitra azy zany. Rehavako malala afaka miteny ny anaranao mivantana dia nitsangana aho tononona ny anaranao ka manaraka anao Jesosy. Zany ny takina amintsika androany. Jereo tsara fa ny famondrampon'Andriamanitra zay noraisiny Matio dia mahagaga, mampahagaga azy de zao. Matio tsy mba nisy amin'ny mpianatra natsony Jesosy voalohany, ny andihany voalohany, fa Matio ane dia ary amin'ny faraparany, ary amin'ny faraparany. Ka amin'izany fiantsona farany zany, izy de nanana ny asany izy. Ny asany de mamory hetra. Manana ny asany mahavelona azy izy. Kanefa na de nahavelona azy azy zao, asany zao nanaiky izy. Lesona ry havana de ity. Amin'ny fiarahamonitsika mba tazany tsara fa ny olona zay kamo tsy tia asa dia ny zanaky ny devoly. Ny zanaky ny devoly tsy tia asa, petrapetraka, matoritory, dia antsony devoly ka omeny fakapanahy, de ny fakapanahy omeny devoly azy de ny anaraka azy. Ary rehefa manaraka azy de mahantra. Jereo fotsiny mandeha any amin'ny arabe antsika antsony devoly ifoka sigara, de ny foka jamala am'izay. Ary nefa rano rehefa mifoka jamala lasa devoly manjaka ao amin'ny tanteraka fa tsy hoe simba fotsiny saina. Tia atsika Jesosy. Matio kosa nefa amin'ny asa zay sarotra. Tsy mora nitsangana amin'ny Matio ka nanarahany an Jesosy tadidio kely zay. Mahatsymora azy de ny asany. Asa mpanjakana le izy mahavelona azy, fa asa misy fahalovana sy fakapanahy. Vitsy amin'ny mpamory hetra ny tsara laza, fa ny akabeaza amin'ny mpamory hetra na de mpiasa mpanjakana ny fanjakan'ny Romanina azy, de mpanao kolikoly, mpanararaotra. Raha ohatra ka 2 alina no hetra tokony aloha, sahan'ny mpamory hetra miteny aminao hoe 2 hetsy. Amin'izany asa sarotra izany indrindra zay maharatsy laza ny mpamory hetra no anekeny Matio ny antsony Jesosy. De tahaka an'izany koa Paoly rehefa miteny amin'ny Timoty izy, Timoty 1 toko 1 fahatelo. Izaho de mpiteny ratsy, mpanenjika sy mpampahory ny kristianina. Izaho zay ratsy indrindra
noho ny fietiavan' Jesosy ahy dia nantsony am'izany toerana ratsy misy ahy zany noho ny famindram-pony ka nanaraka azy. Ny fiantson'Andriamanitra dia manova atsika araky ny teny to amin'ny Efesianina teo, manova ny fony matio, manova ny fonao. Misy heriny ary lazainy Paoly amin'ny Romanina 1 ny 9:40 fa tsy menatry ny filazantsara aho de toizatsika fa herin'Andriamanitra manino izy ho famonjena zay rehetra mino zany. Manova io herin'ny fahasoavan'Andriamanitra no hitanao amin'ny tenin' Jesosy. Hery manalanao amin'ny fahaverezana ho tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany no aseho am'izao teny izao. Koa inona vokatr' zay fiantsona Matio zay ry havana? Tsy hoe nanaraka an' Jesosy fotsiny izy ka ny alany ny asany, fa nanasa an' Jesosy izy. Nanao sakafo, nanasa olona marobe. Ireo mpianatra talohany, ireo mpanjony dia tsy iza fa Petera sy Andrea sy Jakoba, de tsy mba nanasa olona maro rehefa natsony Jesosy fa nanaraka foana. Fa Matio kosa dia nanaiky haneo fifaliana am' Jesosy. Zany no ateraky ny fiantson'Andriamanitra. Ny fifaliana nataony Matio dia nanasa an' Jesosy, ary tsy Jesosy zay nanova azy ihany fa izy akoa ny mpianany. Fa maninona nahavitan'izany Matio? Ny fahasoavan'Andriamanitra zay raisitsika koa. Ino zany fahasoavan'Andriamanitra zany? Nanovanao mpanota ho voavela eloka, de tsy mamelanao tsy hanao asa soa, fa izay nahita an' Jesosy de manasa koa ny mpianany miaraka aminy. Ray Jesosy ny mpianany 2:40 nantsony Matio hiara misakafo aminy. Ary tsy zany ihany fa ny namany taloha de ny mpamoretra namany sy ny mpanota, zay tsy hoe namany fotsiny fa ny lalaovany fahotana rehetra ny fisotrona sy ny fijangajangana, de nanaiky Matio mba ho asaina koa, de niara-mipetraka tamin' Jesosy zany, niara-dia tamin' Jesosy. Isika ry havana ao an-tranontsika ato am-piangonana de tia no afatra raha nandray ny fahasoavan'Andriamanitra zay mahery ka nanovanao ianao, de inona no ateraky zany amin'ny fiainanao? De mba ho tahaka ny Matio, mahataona ny namany. Zany ny vokatra andrasana amitsika, mahataona ny namanao zay niara nanota taminao ka milaza ny filazantsara aminy, de manova azy koa. Zany ny fahasoavana nomenanao. Ny fahasoavana de tsy zay raisina ihany, fa iny raisina iny omena koa. Miara-minana ny latsaka eo ambonin'ny latabatry ny tombotsika isika, ka mahatonga ny reny namantsika reny anara-dia an' Jesosy. Zany no asa takina amitsika androany. Ary am'izany fiarahaminana zany, fiarahana am' Jesosy zany, de andraisana fanomezan-tsiny. Mila miaritsika amin'ny fanomezan-tsiny tahaka ny aretan'ny mpianatra, satria ny fariseo zay nievitena marina, masina, tsy makasitraka amin'ny fiarahana amin'ny mpanota, nandray atendro ny salamo 7:100, ny 5:500, indrindra ny salamo 1, ny 1. Ilay salamo 7:100, ny 5:500 de milaza amin'ny anaran'i Jesosy io: miala amiko ianareo mpanao ratsy. Ny raisy ny fariseo zany, tsy miara-mipetraka, tsy miara-minana amin'ny mpanao ratsy ny fariseo. Ny salamo 1, ny 1 dia maneho ny fahatsarany tsy fiarahana amin'ny mpanao ratsy, sambatra izay tsy manaiky ny fisaina ny ratsy fanahy, sambatra ny tsy mijanona amin'ny lalan'ny fahalehan'ny mpanota, sambatra ny tsy mipetraka eo amin'ny fitoeran'ny mpanao ratsy. Ry havana malala, aza mandray atendro no zany tenin'Andriamanitra zany tahaka ny fariseo, ka manilika ny mpanota
sy ny mpamorietra fa aoka anaiky hovany Jesosy ary rehefa hovany Jesosy inona no hovany Jesosy tiany Jesosy hovana am'reto fariseo nanome tsiny an Jesosy ka nandefa feo tamin'ny mpianatra reto miavinavina ho masina no ny hafa mirehare ka manome tsiny ny mpanota manome tsiny tsy tia ny mpanota nefa tsy mba mankalaota ratsy zany ry havana eo anatrehan Jesosy milaza fa tsy tia ny mpanota nefa milalao inona fahotana manginao ianao ry havana de tao amin'ny Jesosy amin'ny alalan'ny tenin'ny Petera voalohany toko fahatelo ny 5:10 mba amaly ampitiavana amin'ny famoram-panahy sy ny fanajana an'ireny olona manome tsiny ireny fa aza mba tsy mirary zavatsoa ho an'ny mpamoretra sy ny mpanota fa ataotsika zany zava-dratry any ny tandrify de atakan'izay nataony Jaona hoe ireo Samaritana tsy nandray anao reo de maninona raha avelanao zay mandatsaka afo mandevona ny tanànany mihitsy nomeny Jesosy tsiny tsy mba fandringanana no antondihan Jesosy fa zay antondihan Jesosy de zao ry havana lazainy eto tsy tonga iantsony marina fa ny mpanota mba hibebaka zany ny teny pasoavana omeny Jesosy atsika ary famindram-po no sitrako fa tsy fanatitra alatsa-dra inona ny dika ny teny Jesosy izany tena filana n'ireny tadiavin'ireny mpamorietra sy mpanoty reny ny fanafahana azy amin'ny ota de aoka mimposy eo an-tsainao zany fa ny ota de nanimba ny endrik'Andriamanitra tao aminy jiosy ihany reny olo reny voataiza tamin'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny sinagoga fahazazy reny tamin'ny sekolony sabata ary indrindra amin'ny sekolony confirmation arak'izay antsointsika azy bary mitsivà moa ny antsona an'izany sekoly zany ka nampalemy finono ny tenin'Andriamanitra tsy ny fitazoman'ny tenin'Andriamanitra ary tsy nahasambatra azy tsy mahasambatra ny tsy fitazomana mafy ny tenin'Andriamanitra fa mamono aza ry havako malala ianao zao nivatana an'izao teny izao mba handray an Jesosy fa izy manaiky raiki-po aminao aza mba mihevitena ho tahaka ny manana ny zavatra rehetra tahaka ny kristianina tany Lodikia fa aoka hevitena ho jamba mila fampahiratana onoana mila sakafo ary mangetaeta mila rano sotrona indrindra mila fanasitranana naneo pirofo tamintsika androany ary Jesosy fa tena tiatsika izy fa ny fivavahantsika kosa dia tsy fivavahana amin'ny endriky ivelambelany ka isehosehoana fa fivavahana tena fibebahana de fibabahan'ny mpanota miova lalana miverin-dalana miova saina tsy manao fisaina n'izao tontolo zao zany ry havana ny tenin'Andriamanitra zay omeny atsika androany ka aoka isika atoky azy hatramin'ny farany de mitoky mitazona mafy ny tenin'Andriamanitra ary maritra hatramin'ny farany ao amin'ny fiangonany misy teny atao amin'eo namatsika zay miaino dans notre église Jésus est au milieu de nous sur le pied de sa grâce qui ne tient pas compte de ce que l'homme pourrait pour opérer envers lui. Regardez, écoutez ce texte. Dans ce texte, le Seigneur Jésus veut s'associer des hommes, les apôtres. Entre autres, ici, il appelle Matthieu pour devenir son apôtre, pour accomplir son œuvre d'amour et de puissance au milieu de son pauvre peuple. Il ne prend pas pour cela un pharisien ou un docteur de la loi, car rien de ce qui caractérisait ces hommes religieux ne les qualifiait pour cet appel, pas plus que chez les autres hommes.
il appelle ici un péager, un homme méprisé par les Juifs à cause de sa vocation. C'est la grâce qui le formera. La grâce de Dieu nous réforme dans notre Église. Le Saint-Esprit opère par son œuvre pour nous transformer, pour devenir un homme ou une femme qui a subi une régénération spirituelle. Ainsi, soyons comme Matthieu. Soyons comme Matthieu, savoir la grâce de Dieu qui le pardonne de ses péchés et savoir aussi agir par cette grâce. Agir par cette grâce, c'est recevoir aussi Jésus dans sa maison. Recevoir Jésus dans notre maison avec nos amis, nos anciens amis qui étaient avec nous pour pécher, mais aujourd'hui qui sont avec nous pour recevoir aussi la grâce de Jésus. Nous sommes ceux qui se portent mal. Nous sommes des malades qui ont besoin de médecins. Jésus veut que nous apprenions sa parole aujourd'hui. Il dit, Osée, chapitre 6, verset 6, « Je veux miséricorde et non pas sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Quelle belle définition de la grâce venue au milieu d'eux dans la personne de Jésus, qui veut faire miséricorde à tout, parce que Dieu ne peut accepter aucun sacrifice offert par un homme souillé par le péché. Dès qu'un homme reconnaît qu'il est pécheur par l'œuvre du Saint-Esprit, qu'il est perdu, il peut aller au Sauveur et il reçoit le pardon des péchés. Mais tant qu'il se croit juste et qu'il demeure dans son état de perdition, il ne peut apprécier la grâce. Ainsi, il se trouve en opposition avec la parole de Dieu qui dit « Il n'a point de juste, non pas même un seul. » Romains chapitre 3, verset 10. Chers auditeurs, veuillez être transformés par le Saint-Esprit qui nous appelle à la repentance. Amen. Raisin fitahin. Aminareny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Taona marzay no ny ainanay teo anatrea n'Andriamanitra ny fanome toky izao sy anao ifanatsika no masina. Saizanire oritina isaorana tompo ny fahasoavany fizanire iany no antony raiso Jesosy zao iratsotrao anambarana ny fahasoavandao. Sana kau tiang keciniza
tu ifonako izay diso vitako adinoko indraindray fa ny Kristy aho menatra ka mangayay amelalaiku ianao ankay tiana martena fahitebaka endreza fifaliny sambatra ny mpivady ny famelailka miandrandratokony hoany andanitra tsy zany fatsiny zazanomenao ay raiso Jesosy zao iratsotrao anamarana ny fahasoavana amelanaiko ianao izay hotsanakao ty ankehitriny izao Lasa uelu no iainanao Zelevinao lei pamurumay Tunga tao kana ni Galili Jesus nita ilai pifakati Ningu asile di uluno Teu azunalai Fiadanana Tsima dalfonza Fau manjakizay Ampedesi faurina mi vai Risakay zay Vau ivadi Metezanao Angayazi aminareo any eny tompo itay anareo aneny tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka iantra nareo anandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka hanome anareo fiadanana Amen 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 Okasika babaka farany Tompo misaotra anao amin'ny fona tokoa zahay fa efa nampianarinao anay zay sitraka tanao Andriamanitro ampio zahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanaonao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isanandro zahay amin'ny fitondrantena masina ary ny teninao no hitokenay na amin'ny fiainana
na amin'ny fahafatesana amen.